de zay zany no nateriny fanako hoe inon'Andriamanitra no ampianarina ny olona afaka azy tanteraka. De Andriamanitra zany mamaly hoe ny fivavahana tamin'Andriamanitra sy izy, zany hoe tamin'ny Andriamanitra sy izy zany ny fivavahana fangaro Fanompon-tsampy zany ny antony zany. Tamin'izany efa zany de maro ary samihafa ny Fanompon-tsampy tamin'izany, ka lasa fivavahana naroparasina zany ka lasa niteraka fahortana tamin'ny kristianina izany fivavahana zany. Ohatra fosiny zao jerevasika hoe bala, dika ny bala manko de nimerôda ihany, ny bala de masoandro, zay zany ny tena malaza ny bala zany. Ny fitenin'olona anazy ihany koa zany de hoe ny dikany de tompo fa kely zany, hoe tompo zany izy na hoe maître zany. Zay zany dikany hoe bala zany na hoe Andriamanitry ny masoandro de nimerôda ihany zany io. Izy ty zany de Andriamanitry ny Kananita, ary nolazain'izy ireo fa Andriamanitry ny kotroka sy ny orana zany ity bala ity. Izy io zany de noho ny Kananita fa izy no mpiantoka ny fahavokarana amin'ny fambolena zany, fahavokarana amin'ny fambolena. De zay zany mahatonga ny voalazany amin'ny Ezekela hoe misy olona 520 todika any amin'ny masoandro, ary averimberin'Andriamanitra foana fa sy tian'Andriamanitra mihitsy zany zanak'Israely anompo an'io bala io, de averimberin'Andriamanitra ary Andriamanitra de tena mampitandrina ny zanak'Israely amin'izany fanompona ny bala zany. Zany hoe mampafantatra fosiny aloha zany za hoe inona daholo moa zany fivavahana tamin'ny Nimrôda dia ny fivavahana amin'ny bala zany. De misy any koa zany ny faharoa mbola andriamanikafa ihany zay ansona hoe Astarte na Idiane na Idiana na Semiramisa. Ny tena alalan'ny maro azy moa zany de hoe Asera, andriamanimbavy Sidoniana zany izy io, mbola tarana Kanana ihany io tarana Kanana io Sidoniana io. Kanefa de tonga malaza manerana zao tontolo zao zany io fivavahana amin'ny Asera io. Ity Asera ty zany de staka ny fivavahana masoandro, fa matetika zany izy io de andry ohatrany hoe manangana poto, manangana andry zany izy io, zany hoe andry hazo zany misy an'izy io, ka eo ampotriny io zany no anaovana sorona, ohatra hoe aminona omby anaovana sorona eo zany lay tangalamena, ohatra hoe mamono omby izy zany de vonona eo ny omby de ozonina eo zany de avy eo ny omby rehefa vonona lay omby atao sorona iny de antona amin'io sangankazo io zany lohan'ny omby zany, de ampototra an'io zany no anaovana sorona. Io poto io zany matetika izy io misy isaky ny fokotany, ary any ambanivohitra any zany de mbola feno an'izy io zany amin'izao fotoana zao mbola feno io. Zay zany mahatonga an'Andriamanitra mandidy hoe kapao ny Asera, sy miteny zany izy hoe ravao ny Asera fa miteny zany izy hoe kapao ny Asera. Ndo moa porofoisika amin'ny tenin'Andriamanitra zany satria misy manko ny olona zany tsy mino raha sy hoe voasoratra anatin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra olazaina. Exodosy ozerevasika tsara mihitsy porofona tenin'Andriamanitra foana satria sarotra be amin'ny olona ny andray an'le izy fa tsy voaporofo le izy. Raha sy misy tenin'Andriamanitra akany anandraina ny fampianarako rehetra alaiko amin'ny tenin'Andriamanitra daholo misy porofo daholo, misy porofo daholo zany fa za sy miteny zavatra sy misy porofo na de besaka zany manezika hoe ay zany toko senjiny misy anao anaty baiboly ahoana moa ny ahitanao toko senjiny misy anao anaty baiboly Exodosy toko 4:30 zany, Anjiny 7:10. Exodosy toko 4:30 anjiny 7:10 ny teny toy izao amin'ny raha Jesosy faravao ny altarany ary torotoroy ny sangam-bato-tsampiny ary jinjao ny aserahany. De aty ambany atsy raha mahita de kely ianao de hoe anaran'Andriamanitra sy izy nanisariny, de averiko izy teo hoe faravao ny altarany ary torotoroy ny sangam-bato-tsampiny ary jinjao ny aserahany. Fa sy ankohoka eo anatrehan'izay andriamanikafa ianao fa Jehova dia saro-piaro no anarany satria Andriamanitra saro-piaro izy. Amen. Zany hoe jinjao santatra hoe manahoana moa zany jinja zany manapaka kapaina zany ny Asera, fa fantatr'Andriamanitra zany io. Ary rehefa nanarin'Andriamanitra tamin'io mihitsy ny zanak'Israely ary rehefa hiditra any amin'ny tany Kanana izy de efa nitenenin'Andriamanitra hoe ravao ny sangam-bato-tsampiny de jinjao ny Aserahany.
dia mbola jerevasika ihany moa amin'ny Deutéronomie no ilazan'Andriamanitra azy manahoana indray ny fomba filazan'Andriamanitra n'izy io ao amin'ny Deutéronomie 7 indray zany Deutéronomie manambara an'izany manomboka amin'ny anjiny ny fahadimy manomboka amin'ny anjiny ny fahadimy amin'ny Deutéronomie 7 manomboka amin'ny anjiny ny fahadimy dia milaza manao hoe vakina ny teny naran'i Jesosy fa izao kosa no ataovinareo aminy ny altara ny oravanareo ary ny sangam-bato-tsampiny ho vakivakinao ary ny aserany ho kapainao ary ny sarin'ny zavatra voasikotra ho doranao amin'ny afo. Amen. Mbola misy ihany koa izy io any amin'ny Deutéronomie any zany a 2:40 anjiny fa 1:20 zany Deutéronomie 2:40 anjiny fa 1:20 dia milaza hoe aza manangana hazo ho asera ho anao eo anilan'ny altaran'i Jehovah Andriamanitrao izay ataonao ho anao ary aza manao sangam-bato-tsampy ho anao fahalan'i Jehovah Andriamanitrao izany. Amen. Averiko aza manangana hazo ho asera ho anao eo anilan'ny altaran'i Jehovah Andriamanitrao izay ataonao ho anao ary aza manao sangam-bato-tsampy ho anao fahalan'i Jehovah Andriamanitrao zany. Amen. Itsy indray zany fananganana asera ohatrany hoe karazana asera indray zany karazana Fanompon-tsampy matetika manko sika dia maka an'ireny sapin reny to ambony altara reny zany asera ihany koa reny raha vao hazo asanganao na eo amin'ny altara na ao an-tranonao nefa zavatra sy maniry fa zavatra asangan'ny tanan'olombelona na ao an-trano zany na ao am-piangonana karazana voninkazo reny efa sahalan'ny karazana hoe fanompona asera zany raha vao zavatra sy misy fakany misy zany ka satoka dia efa asera zany. Misy ihany koa nefa n'izany ny olona mametraka an'ireny am-piangonana misy ny olona mametraka an'ireny amin'ny fokotany misy andro-trano fosiny asangana eo dia misy tandrokomby dia eo daholo zany ny olona manatra vola refatra ary aroa taloha zany nisy an'izany fa eto Tanarivo zany sy dia misy an'izany fa any ambany vohatra any zany mbola misy an'izany zavatra zany amin'izao fotoana izao kanefa Andriamanitra zany dia nanome didy sy lalàna hikapana n'izy ireny zany na jinjaina reny zany dia efa Andriamanitra sy izy izay ivavahana amin'ny jianina na amin'ny Semiramisa na amin'ny jiana ka ny fivavahana tamin'ny Nimroda tao Babela zany dia fivavahana narona Fanompon-tsampy zany hoe ny paritaka zany izy io ane iasera sangana io manao sorona zareo indraindray mamono omby indraindray manao sabora eo anatin'ny fanaovana sabora zany tena ahitana anazy misy moa mamono omby any am-pasana fa misy kosa ny olona sy mamono omby any am-pasana fa ohatra hoe miantona ny andro dia lasa ny olona mandeha manatitra n'iny amina sangan-kazo iny zany le asera iny dia indraindray izy manatra voaloham-bokatra eo manatinatitra zavatra sakafo hanina eo amin'iny sangan-kazo iny zany dia antony eo lohan'omby dia eo daholo samy mangataka eo dia reny zany fivavahana isaky ny fokotany zany misy an'izy reny ary matetika any amin'ny faritany zany tena besaka atsy Antananarivo moa zany karazana doany ray zany izy aty fa any amin'ny faritany zany izy dia tena manangana hazo misy dia eo ny amonona omby eo no ivavahana raha misy araka hoe misy miady eo an-tanàna dia entiny tangalamena eo manoloanan'io asera io zany ny olona dia eo izy mivoady dia eo ilay olona mivoady zany dia eo ny olona anaovana fanozonany ka ny asera zany dia mitaky tangalamena ilay tangalamena indray zany no mpisoro ny asera amin'izany fotoana zany ny asera ihany zany antsoina hoe Astarte araka ny finoany kananita zany dia reniny bala ihany ity Astarte aty na ny asera izany na tonga an'izy roa miaraka foana zany hoe sady manompo any asera no manompo any bala satria i bala manko Nimroda dia asera zany dianina na Semiramisa dia hozerevansika moa ao amin'ny mpitsara zany hozerevansika ao amin'ny mpitsara 7 fa miaraka foana zany fa io zany tsy afaka misaraka misy zany fa miaraka foana zany zareo reo mpitsara zany 7 manomboka amin'ny anjiny ny 7 zao ny voalazany teny vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny rasy nataon'ny Israely sy ny nanoran'Andriamanitra mpitsara monjy azy ny tantarany Otsiniela sy Ehoda ary Samgar
ary nanao izay rasy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanadino an' Jehovah Andriamaniny ary nanompo any Bala sy Asera dia nyrehitra tamin'Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy eo an-tanany Kosanrisataima mpanjakany Mezopotami izy dia nanompo any Kosanrisataima valotona ny zanak'Israely. Amen. Zany hoe ny zanak'Israely nisy fotoana dia nanompo any Bala, nanompo any Bala izy zany dia nanompo any Asera. Nefa zany sady mpivady reo ny mpianaka. Satria i Bala dia Nimroda ihany Andriamanitra ny masoandro, izay mivavaka amin'ny Bala zany dia mivavaka amin'ny masoandro. Izay mivavaka amin'ny Asera ndray dia mivavaka amin'ny Diana na mivavaka amin'ny Diana na mivavaka amin'ny Semiramis. Ka izy zany sy azo ampisarana satria mpivady, kanefa afaka mitokantokana izy. Ohatra ny anovan'olona fanompona le teniko hoe Asera zany dia tena sangan-kazo misy dia eo no mamono omby tosorona dia asangana amin'izany hazo zany ny lohan'omby rehefa avy eo. Zany ihany koa mahatonga ny olona hoe manao sorona dia ny olona ihany koa samy manana ny sampiny, samy manana ny andriamanin-ka fivavahany. Misy ndray zany ny sasany vato ndray ny anazy dia fatopatorany iny vato iny dia tafina lamba zany ny vato iny. Dia hitanareo ohatra hoe misy olona maty zao gasy izy fa maty any amin'ny firenen-kafa, maty any ampitan-dranomasina any, dia mety tsy tonga tsy zany ny fatiny dia maka vato fomba any amin'ny faritany zany dia maka vato dia maka vatan'akondro aloha dia iny vatan'akondro iny zany atao ambola tabatra ohatrany hoe fatin'olona dia antsona dia misy famonoana omby fanaovana sorona dia antsona amin'izay zany ilay fanan'olona iny avy any hoe tonga avatsy ianao fa atsy ny tandrazanao dia avy eo entina amin'izay iny vatan'akondro iny akondro zany akondro maniry reny, akondro maniry fa sy hoe akondro hoanina. So dia eritreretinao hoe akondro masaka zany dia hoe azo hoe amin'ny fianakaviana rehefa avy eo. Fa vatan'akondro manta izy mbola maniry iny dia iny zany izy no ampatoriny eo ambola tabatra dia saromana akanjo dia saromana akanjo fotsy dia iny amin'izay zany ny entina levina. Dia tonga any amin'izay zany rehefa mandevina an'iny tena levina any am-pasana iny dia iny amin'izay zany alevina any dia manangana vato amin'izay dia le vato amin'izay zany atao eo amin'ny andohamandry eo andohan'ny fasana dia asangana dia soratany eo zany ny anaran'ilay olona dia avy eo iny zany fatorana amina lamba zany iny vato iny fatorana amin'ny lamba dia soratany iny zany anaran'ilay olona maty. Dia rehefa angataka zavatra zany zareo dia amin'iny lasa Andriamanitra zany le izy avy eo, lasa Andriamanitra ny zareo zany satria ilay olona maty tsy hita iny na ohatra hoe maty izy tsy hita na hoe maty dia nalevon'olona tany dia tsy hita amin'izy zany izy dia zay zany ny fomba fatao. Dia zay zavatra zany efa fanompon'Andriamanikafa ihany koa zany izay zavatra zay dia sy eken'Andriamanitra. Fa ny olona zany rehefa nanompo an'izay zavatra zay ny razany dia mila tonga izy zany mibebaka dia ambara aminanzy hoe izy zany tena ny tompoinao tamin'izany i Bala ve sa i Asera no ny tompoinao satria rehefa manompo any Bala sy Asera zany zanak'Israely voalaza teo dia natolotra Andriamanitra ho andevo izy, ho andevo izy zany. Ka ny olona zany rehefa manompo sampy dia sy maintsy atolotra n'Andriamanitra ho andevon'ny Satana foana izy satria iny zany tiany kotra n'Andriamanitra dia andevoziny iny izy. Nefa Satana sy tonga raha sendringa namono dia andrava dia zay mahatonga ny fananan'olona hoe rava fananana izy. Manambady ny olona manambola fa sy mansangany zavatra, misy sasany tratrany satoka sy mety manambady nefa fa fiorotona ohatra ny manao zazalavy eo amin'ny fiainana dia ohatran'izay zany ny voka-drasiny. Dia misy ihany koa zany ao anatin'izay marina zany fa talohany jirany zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana dia efa nodidin'Andriamanitra izy ireo andringana ny Kananita ary andrava ny sangam-bato-sampiny. Efa nolazain'Andriamanitra izy tany amin'ny tenimbohitra Sinay dia efa niteny Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Eksodosy 7:20 zany amin'ny anjiny 7:20 dia mivako toy izao minaran'i Jesosy Tompo. Aza miankohoka eo anatrihan'ny Andriamanitra ireny ianao na manompo na manao araka ny ataony fa aringano tokoa izy ary torotoro tokoa ny sangam-bato sampiny. Fa manompo an'i Jehovah Andriamanitra reo dia hitay
ny haninao sy ny ranonao izy ary esoloko aminao ny aretina. Amen. Zany hoe Andriamanitra dia efa nandidiny zanak'Israely mihitsy zany sy hanompo an'io Andriamanitra ny Kananita io. Na tonga ny Kanana ny tarana Kananita nanompo sampy ene dia i Kanana voazinoa satria Sema sy Ama ary Zafeta ny zanako Noa dia i Ama no nijery fitanjahany rainy. Fitanjahany Noa raha ohatra izy ka mamina divay ranom-boaloboka tao andainy dia mamo izy dia nalakanjo izy fanafana dia i Ama nahita ny fitanjahany dia lasa niansony Sema sy Zafeta. Ary tao anatin'izay nefany dia rehefa nasiaro saina i Noa avy teo fa afaka tamin'ny Amamony dia no zony ny Kanana. Dia lasa nanompo sampy daholo ny Kananita, ny fanompo-sampy rehetra reny zany dia lasa nivoaka tamin'ny Kananita satria i Nimrôda sy Kanana ne piralahy ihany zany reo. Dia reo zany no fanampinampy teo dia azo antoka tsara mihitsy i Kanana hivavaka amina sampy satria fivavahany zareo fianakaviana. Zany hoe taranaky Ama rehetra zany sisy nanjary zany taranaky Ama fa lasa nanompo sampy daholo zany. Ka ny zanak'Israely zany alohany hijirana any amin'ny tany Kanana dia efa nitenenin'Andriamanitra zareo ane ny olona ny Kananita ane manompo ny Baly, manompo any Asera fa tandremina rehefa tonga any aringano reo Kananita reo zavela misy angana dia aringano ny sampiny. Efa nitenenin'Andriamanitra n'izany fa ndraindray koa zany ny zanak'Israely koa zany somary mafimafy lokely. Dia zay zany no olana teo amin'ny fiainana zareo zany. Nao amin'ny Deutéronomie aza dia misy an'izay fanazavana izay ihany koa. Deutéronomie zany amin'ny toko fafito. Zany hoe somary anapikely an'ilay izy hoe raha fahazoko azy zany ny olona anankiray rehefa miditra amin'izay fanompon-tsampy zay dia ohatrany hoe manokatra varavarana ho an'ny devoly anjaka eo amin'ny fiainany. Zay misy. Satria isaky ny fotoana manao ilay fanompon-tsampy zanak'Israely dia lasa babo, lasa andevo foana izy. Dia tsy tian'Andriamanitra nefa izy tafiditra amin'izay mahandevo zay. Zany eny tonga zareo andevo tany Babilôna nanompo sampy zareo efa nomen'Andriamanitra tanana tsara nanana ny tempolin'i Jerosalema. Mbola nanompo sampy nalefa n'Andriamanitra andevo babo teo anatrehan'ny Nebokadnezara mpanjaka tany Babilôna. Ary zareo sara moa fa andevo tany avy ery Ezra, andevo tany Sadraka Mesaka Abednego, andevo tany ery Daniel. Zany hoe rehefa misy fanompo sampy zany atao nasiry zareo aza fa tao amin'ny tanana nisany zareo sy fanompo sampy dia zay zany no sy maintsy manjaka. Dia zareo moa isika malagasy ny vahiny rehefa tonga eto lasa manan-karena fa isika malagasy mihetry satria manompo sampy. Dia zay zany mahatonga ansika hoe manazava ny marina fa tsy maintsy misandratra ny firenena anankiray rehefa miala amin'ny fanompo sampy ka miverina amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra miteny raha miverina ianareo dia ho raisiko indray. Ka ny zanak'Israely lasa nidorany Nebokadnezara mpanjaka hatramin'ny tempolin'i Jerosalema. Lasa babo zany zareo satria tsy eken'Andriamanitra mihitsy. Marina hoe lasa babo Estera sy Mordekay fa noho izy zareo nijoro dia mbola nisandratra ihany Estera ary nisandratra ihany Mordekay satria ny fireneny no azo babo dia zareo lasa tao anatiny tao dia lasa azo babo ihany koa. Satria rehefa manompo ny Andriamanitra ny firenenkafy ianao dia atolotr'Andriamanitra ho andevony zany fireneny zany. Ka ny fanazavana eto ne Andriamanitra ny Babilôniana hoe ny fivavahana Babilôniana zany azavaina hoe misy eny ny olona sady mivavaka ohatra hoe mpiandry sady manao ody, mpiandry sady mivoaka ihany mandeha mamosavy. Dia ao anatin'izay zany no tsy mety zay fivavahana Babilôniana zay fa rehefa mivavaka ianao tonga dia mivavaka.